Resaka vaovao sosialy sika manomboka eto ny sehatra ny fahasalamana zany aretina mbola maro tsy pahafantatra raha eto Madagasikara ny antsoina hoe lupus saingy efa maro anefa no tratran'izany aretina izany eto Madagasikara amin'ny ankapobeny dia aretin'ny hoditra sy ny vanitaolana ity aretina ity miteraka aretina maro amin'ny taova nefa izany raha tsy voatsabo araka ny tokony ho izy. Eo amin'ny roanjato eo ihany hatreto ny olona fantatra fa tratra ny aretina atao hoe lupus saingy ny zato amin'ireo ihany no manantona ny toeram-pitsaboana etsy amin'ny hôpitaly be Felatanana misahana manokana ny aretin'ny hoditra. Inona ny atao hoe lupus? Mitondra fanazavana mikasika izany ny professeur Rapelanoro lehibe ny sampandrara misahana ny hoditra etsy amin'ny hôpitaly be Felatanana. Aretina manomboka amin'ny vanitaolana sy ny hoditra famefara any amin'ny fo. Izany hoe tsotsotra kely eny fotsiny izy. Toa mijongotsoka kely ny vanitaolana, misy tasitasy kely izay eritreretin'olo hoe panda io dia andehanana amin'ny toerana eny amin'ny sisiny any nefa mety zavatra lalina be. Ka ny lupus dia aretina ohatran'ny hoe mikasika ny hoditra fa manapotika ny fo izay zany fiteny azy. Misy karazany maro izy ao anatiny ao ary soran'Andriamanitra fa eto amin'ny hôpitaly efa be ny olona nampianarina, efa be ny mahay azy ary tanora be zay efa mahalala an'izy io. Fa ny vatan'olombelona rehetra fa dia voakitiky ny lupus daholo. Manomboka amin'ny hoditra hozy aho mahazo ny vanitaolana, mety mahazo ny tratra, mety mahazo ny fo, mety mahazo ny maso, mety mahazo ny taova, mahazo ny tsinay. Ny vehivavy 12 hatramin'ny 70 taona no matetika tratra n'ity aretina ity. Aretina entina mandrapahafaty ny lupus ary mandrapahafaty ihany koa ny fitsaboana azy. Noho ny saran'ny fitsaboana izany hoe mikasika ny fanafody dia betsaka ny tsy afaka manohy ny fitsaboana ireo marary. Aretina iray tokony hijeren'ny fanjakana ihany koa ity aretina ity tahaka ireo aretina rehetra indrindra eo amin'ny lafin'ny fanafody satria tena mijaly sy sahirana ireo voany. Androany no nanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny aretina lupus.